miarabantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharan'izao miomana iona amin'Andriamanitra ao laharana fa 9 taona 2024 volana janoary vaovao indray ny taona tapitra ny 7 nomeny tompo tombonandro 2024 miarabantsika tsirairay avy amin'ny fifaliana tanteraka no iarabanantsika na tratra zao taona vaovao zao na vita ny taona lasiny fahasoavan'ny tompo zany rehetra zany ny famindrapony no ny fitiavany izy mandatsaka ny orana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ny voasoratra izy no manome ny masoandro any tsara fanahy sy ny ratsy fanahy dia mirary soa antsika tsirairay avy ho ambany fahasoava mandritry nyty taona vaovao ty sy ny amin'ny hoavy rehetra rehetra ho amin'ny tompo ho asoavin'ny tompo eo ambany tana maheriny mandrakariva ary ny fahasoavany ampo atsika izay fahasoavany zay ary maho zay no ahitahitantsika lalina zay no dadavintsika mandrakariva dia zay hoe iaina ao ambany fahasoavan'ny tompo zay fahasoavana tsy midika fiainana anaty fahotana fahasoavana tsy midika fandeferana fahotana fahasoavana tsy midika mandika tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra mba voavela heloka sanatria zany ataotsika zay efa maty ahoana ozy izy no andeha hanota indray voasoratra any amin'ny Romana 5 hoe rehefa teo ny lalàna dia ny lalàna nabe fahotana fa zao izy izy arakaraky ny nabetsaka ny fahotana no betsaka ambony lavitra ny fahasoavana zay le fahasoavana zay tsy noho ny asa nataoko tsy noho ny volana lohako tsy noho ny rakitra nataoko tsy noho ny adidy tsy noho ny fahafolo-karena fa fahasoavana fotsiny tsy avaty amiko ny famonjena 100% nataon'i Jesosy Kristy fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra zany tsy avy amin'ny asa fandrao izy sy rehare ny finoana napetraky ny tompo taty anatsika dia finoana zay nitarika ao amin'ny famonjena fa ny fahasoavan'Andriamanitra 100% ny famonjena dia avy aminy dia tsy midika akory zay hoe nibetsaka be ny fahasoavana zay navaly ny fahotana zay nisy dia hoe ndeha hanota ihany tsia ataotsika zay efa matiny amin'ny fahotana matiny amin'ny nofo matiny amin'izao tontolo zao ahoana ny mbola andeha hanota indray any hoe tsy mame alalana antsika andeha hanota akory ny fiainana ambany fahasoavana fa ny fahasoavana dia hery fahefana ositra avy amin'ny fanamasina mba hanitsahantsika ny fahotana mba handresentsika ny nofo mba handresentsika n'izao tontolo zao mba hiainantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra noho ny herin'ny fanamasina aleloia dia inona moa zany no teny hozaraintsika amin'izao taona vaovao zao manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika ianao manaraka an'io fandaharan'io manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'izy amin'ny alalanao amin'ny alalan'ny pastera amin'ny alalan'ny anaram-piangonana amin'ny alalan'ny bisopy amin'ny alalan'ny révérend amin'ny alalan'ny lehilahin'Andriamanitra tsia anarana ny foronina daholo lay ny ary tsisy omena voninahitra fa ny anarana ray izay azon'olona famonjena ary tsy misy akoatran'izay dia ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tiantsika ilay Andriamanitra velona tonga nofo tetỳ ambony tany hamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy no mahatonga antsika manoatra noho ny mpandresy enoy tsara arao tsara inoy ary iaino manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika Romanina 9:7 Romanina 9:7 zany hoe manasa anao hamaky ny Romanina 9 ray manontolo dia ny Romanina 9 fa 1:30 ka hatramin'ny farany fa tiako hampaherezana anao amin'ity androanyity dia zao manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'ilay tiantsika Romanina 9:7 enoy tsara kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika dia izy io tiantsika io toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay mino azy fa hanana fiainana mandrakizay fitiavana mandrakizay no nitiavako anao izany no nampaharetako famindrapo aminao tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany Jesosy Kristy ilay tiantsika Jesosy Kristy ilay tiantsika tsy miala zany io tsy miala zany io eo alohanao io
mamakivaky ny lalana ty 7 ty izy no eo anoloanao, izy no eo anoloanao, izy no misedra sy miatra ny rehetrarehetra eo aloha, zay vao miatra aminao. Fa ianao mihitsy ao anatiny, izy ao anatinao, Jesosy Kristy. De ozy izy hoe manoatra noho ny mpandresy isika. Raiso zany inoy zany tenin'Andriamanitra de voasoratra ao amin'ny Efesiana, de ozy Paoly hoe rehefa milaza n'le fiadiana rehetrarehetra izy, de inona ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatra. Atao inona ny sabatra? Ny sabatra de entina iadiana, andrasarasana zay tsy mety, anapahana zay tsy mety, entina amonona. Ny tenin'Andriamanitra zany rehefa raisinao dia manohatra zay teny langa rehetrarehetra fafiny de voly aminao. Miteny hoe voaoziny ianao, miteny hoe olona resy ianao, olona tsy ho ambinina ianao, olona tsy ho tafavoaka mihitsy ianao. Fa iza no miteny ianao zany? Ny Baiboly miteny fa manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'ny Kristy zay tianao. Rehefa miditra ao am' Jesosy Kristy ianao, tapaka ny ozina. Rehefa miditra ao am' Jesosy Kristy ianao, na inona fanozona nataon'olona, na olona za atao miarivo ary anozina anao, tsy miatra aminao zany. Na ody gasy ray taonina, na famisaviana tahaky ninona, na inona entina amelezana anao, de voasoratra ao amin'ny Isaia hoe zay fiadiana rehetra entina amelezana anao de tsy ho ambininy zany. Na izy io na izy io, na izy io na izy io lazaiko anao zany, de tsy ambinina izany. Raha ianao ao am' Jesosy Kristy, sasa zavatra izy raha andeha anafika anao, raha andeha hiteny marary ianao, raha andeha anozona anao, raha andeha anisy rasy ianao, raha andeha anisy fikasana rasy amely ianao, tsia ny mitoetra eo amin'ny fiareniny zay aniavo indrindra de amonina eo ambany aloky ny tsy to. Tsisy atahoranao, tsisy amely anao, tsisy ahafaty anao, fa Jesosy Kristy no eo anoloanao, Jesosy Kristy neo amin'ny vodilalanao, Jesosy Kristy amin'ny akavananao, Jesosy Kristy amin'ny akavianao, Jesosy Kristy manodidina anao, Jesosy Kristy ao anatinao, Jesosy Kristy eo anoloanao. Io zay Jesosy io ilay nandresiny fahafatesana io. Inona ny fahavalo ankoatra ny fahafatesana zay mahery noho ny fahafatesana? Tsy misy. Nefa io ny resiny. Zay milaza fivavahana eto tany, zay milaza fampianarana eto tany, zay mpitarika eto tany, lazaiko anao fa maty daholo zany, any amin'ny fahasanany zany, vovoky zany, lany kakany zany. Fa le hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta nandramany fahasanany tazomina, fa tsy vita no nitazona azy satria masina, ary tsy vita no nitazona azy na efa nitoanana vato be amin'ny taonina raha le fasana. Tsy nisy hoe mba tsy hivoahan Jesosy tao, tsisy dikany amin'Andriamanitra zany. Le fanahy zay nanangana azy fanan'Andriamanitra, nanangana an' Jesosy Kristy, no anangana anao koa, no ampandresy anao koa, no ampijoro anao koa, no ampitraka anao koa, ary ampitoetra anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Halleloia. Mahereza, mijoro, matoky. Voalaza hoe izay miandry an' Jehova de mandroso hery. Elatra no akarany tahaka ny voro mahery. Andeha izy fa tsy ho sasatra, hiazakazaka izy fa tsy ho reraka. Ianao zany raha miandry an' Jehova ianao. Tsy miandry anahy, tsy miandry ny tantely Ratsimba, tsy miandry ny pastera, tsy miandry ny loholona na ny diakona na ny lehilahin'Andriamanitra. Tsy misy olona afaka torina ianao eto amin'ity fitoriana miomana eo amin'Andriamanitra ao ty. Tsy misy toeram-pivavahana afaka torina ianao, tsy misy. Fa ny atorina ianao de ilay nandresiny fahafatesana. Na any France ianao, na any États-Unis ianao, na any Brésil ianao, na any Japon ianao, na any Comore ianao, na any Inde ianao, na any Pakistan ianao, na any Hong Kong ianao, na any Chine ianao, na ao Europe ianao, na aiza misy ianao, manerana an'izao rehetra zao Jesosy. Antsoy aho izy de ho valiko ianao. Ary ampisehoko zava-dehibe saro-patarina zay tsy fantatrao. Tsy mila crédit zany, tsy mila volo zany, tsy mila maka audience zany, fa antsoy aho de ho valiko ianao. Zay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Amporisihana anao amin'ity 7 ty fakazara am' Jesosy. Miankina am' Jesosy. Firy taona ny ainanao niaraka tam' Jesosy? Firy taona ny ainako niaraka tam' Jesosy? Tsy problème ny resaka sakafo, tsy problème ny resaka fitafiana, tsy problème ny resaka charge, tsy problème ny resaka asa, tsy problème ny resaka fahasalamana, tsisy problème daholo zany fa vao réglen Jesosy. Fa ho Jesosy hoe mba mifakazara amiko fotsiny, mba fahafantarana anandray mba de davina. Zay koa tiako lazaina aminao, zay koa tiako lazaina amin'ny tenako. Efa niainako ny fitantanan'i Jesosy antaonany maro,
tsy nandiso fanantenana io, tsy ny rato ny famonjena io, tsy ny pika ny famonjena io, fa ny intervenir, ny karakara, ny asa, namonjy, nanavitra atrany io. Noho izany tsisy ampanahana azy any rehetrarehetra zany. Fa zao mba te hafantatra azy fotsiny aho, mba te hanakaikikaiky azy aho, mba te halala azy aho, mba te hakasika azy ahako. Ho Paoly eo amin'ny Filipianina 4 hoe mba ho fantatro izy sy ny hery ny fitsanganany, de mba hitovy endrika aminy ahako, mba iaina ny fahoriany koa aho fa hiaritsangana ny famonjena ao anatiny. Paoly de nanana ny irehareana raha ranofo. Filipianina 4 manana ny irehareako aho izy raha ranofo fa iza dia Israelita, taranaky ny Benjaminita, ny forana tamin'ny andro fahavalo, fariseo, nahay ny lalàna, tsy nisy kanina teo anoloan'ny lalàna, manana ny irehareako aho, fa hoy Paoly hoe zéro reny, tsy misy antony reny, ataoko taimboraka reny, satria tsy miaraka reny sy Jesosy, satria tsy reny no azoko ny famonjena, tsy reny ny rehareako. Azo toy zany reny hoe mpandray fanasan'ny tompo, diakona, docteur en théologie, pasteur, nanao asa fanompoana zao de ozy Paoly hoe ataoko taimboraka reny, tsisy antony reny, fa ny fahatsarana, ny fahalalana an' Jesosy ny tena zava-dehibe, ary ataoko fatiantoka daholo reny a mba hazoko an'i Kristy. Zany hoe le fireharehana ranofo sy le fahaizana sy ny zavatra no ratovina ho amin'ny fahalalana an' Jesosy tsy nilainy Paoly zany raha ranofo, fa ny fanamasina ny tena zava-dehibe ny ilainy. Ary hoy izy hoe mba ho fantatro izy am'ty 7:4 ty ihany koa, mba ho fantatro ao zany Jesosy Kristy sy ny fahendrena sy ny fahefana sy ny hery hoentiny aminao zany. Tsy ho andevony fahotana intsony ianao, tsy ho andevony fijangajangana ianao, tsy ho andevony kolikoly ianao, tsy ho andevony langa ianao, tsy ho andevony risoriso ianao, tsy ho andevony fitiavateny ianao, tsy ho andevony fialonana ianao, tsy ho andevony fosafosana ianao, tsy ho andevony nofo ianao, tsy ho andevony nyoto ianao, satria velona Jesosy nitsangana tamin'ny maty manome fiainana ho anao. Anitsaka ny fahotana ianao, anitsaka ny manky ianao, anitsaka ny fampianaran-diso ianao, ary anambara ny fandresena ao am' Jesosy Kristy. Ary ny tena mahafinaritra de zao, tsy hoe mpandresy ianao am' Jesosy, fa manoatra noho ny mpandresy ao am' Jesosy Kristy. Raiso kely ange ny Korintianina voalohany, Korintianina voalohany 5:10, ndraindray mahatsy ny kristianina ohatran'ny hoe resy, nefa izy ny tena mpandresy indrindra noho i Jesosy Kristy. Korintianina voalohany 5:10, 17, fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'iza, amin'ny alalan'ny fandoavana rakitra ve, amin'ny alalan'ny fandoavana fahafolo-karena ve, amin'ny alalan'ny fandehanana any am-piangonana ve, amin'ny alalan'ny fidirana sampana sy antoko-pivavahana maro ve, amin'ny alalan'ny mpanompo voatokan'Andriamanitra ve, tsia fahasoavana ny namonjena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Izy no Andriamanitra velona, izy no terainy, izy no ankalazainy, izy no ambaranay aminao, tiako izy. Ary ny fitiavan'ny Kristy no manery ahy mahatonga izary zany aminao ihany koa, mba ho tsapanao any am-ponao, mba ho tsapanao any amin'ny fananao lalinany. Zany hoe fitiavan'i Jesosy ianao zany sy ny fandresena hoentin'i Jesosy eo aminao. Manoatra noho ny mpandresy ianao ao aminy, ny fahafatesana ny fahavalopolo farany ho resena efa resin'i Jesosy zany. Aza manany amin'ny hoavy, aza manany amin'ny fahotana fa efa resin'i Jesosy zany. Ao amin'ny Korintianina 4:4 de zao ny voalaza. 14, Korintianina 4:4, fa isaorana ny Andriamanitra. Za zany tena teny amintsika mihitsy hoe aokotsika tena anindraindra an'Andriamanitra, anindraindra an' Jesosy, iloloha tapony loha an' Jesosy mihitsy a, ary tena anao publicité an' Jesosy, andokandoka an' Jesosy irery any. Isaorana ny Andriamanitra izay mitondra antsika mandrakariva ao am' Kristy toy ny fanaony izay avy nandresy, ka dia ampisehoany ny anitra ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Isaorana ny izy izay mitondra antsika mandrakariva ao am' Kristy toy ny fanaony izay avy nandresy. Miaramily tsika eto, isaky mandeha miady ianao de mandresy foana, isaky mandeha miady ianao de mandresy foana, raha toa ka tsy misy fahotana mitoetra ao anatinao. Zany an'Israely rehefa nandeha niady nandresy foana fa natonga an'ireo tsy nandresy nisy fotoana de nisy fahotana nitoetra tao.
fa tsy possible tsy avany amin'andriamanitra mahatonga anao ho resy fa mahatonga anao resy a noho ny fahotana misy ianao fa ny an'andriamanitra efa vita 100% manoatra noho ny mpandresy ianao ao aminy raha tsy manoatra noho ny mpandresy ianao zay mieritrereta na misy tsy finoana ao anatinao na misy fahotana tehirizinao ka rehefa misy fahotana tehirizinao ao a tsy mipasy le courant ny tanan jehovah tsy fohy fa mahavonjy sofiny tsy lalidalovana fa mahare fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'andriamanitra reo ka de tsy miaino izy zay fotsiny mahatonga anao tsy manoatra noho ny mpandresy mahatonga anao tsy andresy de misy fahotanao de very fotsiny isaky ny mihetsika inona ny fahotako inona ny anampalahelo ny fanamasina de ialao zany ifony ao am' jesosy areniny ianao miara-mandeha indray ianao miaraka aminy manoatra noho ny mpandresy de zao mba hanehoana fampandresy ianao de inona ny ilaina anao mamaly azy tsy maintsy asina ny ady tsy maintsy asina ny fisedrana mba hitanao hoe mandresy ny mpanao baolina andresy ambony latabatra fotsiny tsy maintsy manao match mba hitanao hoe mandresy ny boxer tsy vita amin'ny hoe mpandresy fotsiny atsoratra tsy maintsy efa nanao komba izy de hita hoe nandresy dikan'izay raha lasaina bavy mandritra 8 isy ny komba isy ny match isy ny ady maro isan-karazany fa zao efa resy ny adversaire efa resy ny adversaire fa ianao mila mitazona ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy rehefa tonga ny fankapanahy toeriko amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakery ho anao lehilahy manana an Jesosy mijoro ao am' Jesosy rehefa tonga ny fanahin'ny Jezabela rehefa tonga ny zazavavondrano vehivavy andeha aninona anadala andavo anao toero amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery ianao amin'ny anaran'i Jesosy ianao vehivavy manana an Jesosy Kristy rehefa tonga ny lehilahy manenjinenjika tady anadala sy ilanao toero amin'ny anaran'i Jesosy rehefa tonga ny fakapanahy rehetrarehetra tsy manan-kery amin'ny anaran'i Jesosy rehefa tonga ny devoly tady anembatsembana anao de imezy fotsiny izy hoe efa resin'i Jesosy ianao teo amin'ny azo fijaliana rehefa KO ianao Kolosiana 2 novonono ny soratana ny didy zay nisy fiampangana ary naseho amin'ny miariary ny fitondrandreo tahaka ny avy nandresy zany ao am' Jesosy Kristy raha lasaina bavy tsara be miaraka am' Jesosy io mandresy miaraka am' Jesosy tsy religion lazaiko anao tsy atoko mpivavahana tsy le mamonamonaina manao adidy sy mamonjy fotoana sy manao asa mandreraka tsy irahan'Andriamanitra atao reny fa le fiainanao isan'andro maraina atoandro arivo misy fandresena fahotana fandresena fitiavatena fandresena ny nofo mizara fitiavana mizara fifaliana manolona manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'ilay tiantsika de isy ny ady za tsy miteny hoe tsisy ady za tsy miteny hoe tsy isy fanenjehana za tsy miteny hoe tsy isy olana za tsy miteny hoe tsy isy fisedrana isy zany fa zao anehoan'i Jesosy ny voninahiny reny anehoan'i Jesosy ny voninahiny reny raha tsy isy reny tsy miseho ny voninahitry ny tompo de ozy izy ao anatiny ao hoe ohatra ny ondro vonoana ny fijery anay tena tsy isy asaraka atsika ozy izy na inona na fahoriana na fahantrana na fanenjera na mosary na fitanjahana na loza na sabatra fa mahatoky aho na ny ambony na ny ambany na ny anjely na fahafatesany na reo fanapahana na ny zavatra ho avy na ny zavatra ankehitriny na ny hery tsy misy asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy courage ianao amin'ny anaran'i Jesosy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy misy ny afo ny fanahy zany fanamasina toamiko zany asa ny fanahy zany mipaka aminao manaraka an'izao vidéo zany naiza misy ianao mahery ianao ampitoerana eo mafana ianao ampitoerana eo mirehitra ianao ampitoerana eo andeha ianao de hitory ny filazantsarani Jesosy andeha ianao de hizara ny fitiavan'i Jesosy eo ampitoeranao matsapa hafanana matsapa fitiavana matsapa hery fandresena tsy maty eo iny rehefa avy eo afaka 10 minitra fa mitoy iny mandrapiveran'i Jesosy eny amin'ny ranandro ary mitombo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa mahatoky Jesosy izy mahatateraka zany na firy teny fikasan'Andriamanitra de ao aminy ny eny ary amin'ny alalany koa ny amen dikan'izay zavatra nitoriko taminao teto eny sy amen zay dikan'izay ho tanteraka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy haleloia ho azy ny voninahitra ho aminao ny fahasoavana amen